Salama daholo betsaka aminareo nahita ny vidéo lavabe nataony Andriamatoa Taina Razafinjoelina omaly mahakasika ny fitaka sy ny famadihana ataony Ravalomanana zay miaraka tsikombakomba na manao fifanarahana ambadika amin'ny fitondrany Rajoelina. Lavabe izao za tsy amerina zavatra falaza fa ohatra hoe misy te hijery na misy te hanamarina dia mbola azonareo jerena ao amin'ny pejiny Andriamatoa Taina Razafinjoelina. Ny anankiroa fotsiny angamba no lazaiko hoe ny tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 dia nanaiky resy Ravalomanana satria mitambazana misy dilana atao zany hoe tsy kitihana ina moa zany ny orinasa Ravalomanana, ny trosan'ny Ravalomanana amin'ny fanjakana sy ny inona koa moa zany de avela manao ny business malalaka izy saingy ekeny ny résultat zany ny Andry Rajoelina miakatra filoham-pirenena de izy zany de apetraka hoe izy no lehibe ny mpanohitra mba monopoliseny zany le resaka inao zany fanoherana. De raha vao misy fanoherana tady mafimafy zany io de anjaran'ny Ravalomanana no mibahana an'io izy mpanohitra nefa izy tsy manohitra mihitsy ny tena marina, tsy manohitra mihitsy izy tantarainy izy moa Taina Razafinjoelina en vidéo non détail rehetraretra mikasika ny zavatra mandalo Madagasikara hatrany amin'ny 2013. Ravalomanana tena fosotra tsy manjary amin'ny io resaka politika io ary izy mamono atsika ifitondran'ny Rajoelina iny tsy matanjaka be araky ny ataony amin'izao fotoana izao raha tsisy ny Ravalomanana miaraka tsikobakomba aminy ary zay ny tena olana raha ohatra nahazo dila tany ambadibadika tany Ravalomanana de mipetraka izy hoe tena ina moa zany za tsy miditra politika tsy hanohitra tsony mbola hafahafa mbola azo ekeny zavatra zay fa izy mitsangana ho mpanohitra nefa tsy mpanohitra zay ny tena fitaka goavana ho an'ny vahoaka, fitaka goavana ho an'ny vahoaka. Ka androany zany hitodika amin'reto bandy tianina reto mivazavaza ohatrany an'iny reny fanatika ohatrany an'iny reny opa tsy opa anao raha vao manakena ny tianina ohatrany olona dala ohatrany olona mamindrongony le bandiny tianina reo nefa i Ravalomanana sy ny tianina ny tena mpamadika mampilentika n'izao firenena zao. Magnino mahatonga ny Andry Rajoelina mizesta be reny mizesta be amin'ny décapotable zetrehatra satria tena manjaka tanteraka izy narigeny ny opposition tsisy raha ragnina an'izay opposition zay tiany atao io zany anao autoroute izy autoroute na firy miliara zay ve no inao priorité ny gasy ny ranson raha tsisy ny pompe raha tsisy de tsisy mihitsy député nizaniza manohitra an'izany. Fandaniam-bola be tamin'ny resaka inona moa zany Kianjam-Barea 4 millions d'euros nefa nantsasany akory mahavita kianja manara-penitra de ohatra zany fandaniam-bola rehetrrehetra io zay tiany Andry Rajoelina atao de mipasy satria tsisy opposition mihitsy noho n'inona noho ny fanarahana ambadika ataony Ravalomanana amin'ny fitondrana ao lazainy Taina Razafinjoelina adolodolo malalaka tsara ka tsy haiko inona ndray mbola azo koziny lisany tianina le betem-bavy eto inona mbola azo lisany koziny surtout zavatra manome lagy de tony delina kely be zesta tay ohatrany io nefa alika kely Ravalomanana tsisy lavana azy na ry anitra reny mandroborobo foana amin'ny Ravalomanana isan'andro nefa Ravalomanana tena fosotra mpamadika mpamitaka firenena mpamitaka ny ina moa zany ny mpanao politika rehetrrehetra Ravalomanana. Mazava tsara ny vidéo nataony Taina Razafinjoelina ao ka raha misy ina moa zany ny fahalemeny ny mpanohitra tsisy mpanohitra tsony Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny fanarahana ataony Ravalomanana. Ny Ravalomanana de le tombotsoany izy manokana amin'ny ina moa zany orinasany sy ny tombotsoa azony rehetra mikasika an'io arire fiskal sy ny rehetrarehetra de zay no amonoany Ravalomanana any Madagasikara.
ka nareo miteny Ravalomanana sososo fitiavany tena Ravalomanana zany efa hitany baribary tamin'ny fitondrany tany taloha tany efa ny baribarina zavabe fitiavan-tena Ravalomanana sy ny didijadona tao Ravalomanana miezaka mihinana zany manazava zany hatramin'izay fa de le tima zany mbola ka zao mihitsy nety tsara tamin'ny daty nety tsara sososo nividy avion Air Force One Air Force Two ho an'izy mivady misy aménagement intérieur 300 000 euros fitiava tena potehany dolatra rehetra de zao izy nivoaka izy io ka tsy haiko inona ndraiky zary koziny lesany reo tima reo satria isaky ny za manakeny Ravalomanana de tonga eto daholo manopa sy wa vo lesan'izay vo lesany ireo jeune tima manao ny Ravalomanana reo fa mazava tsara fa olona mpamadika Ravalomanana ao ny vidéo tany razafiny Joel ary izy tao anatiny mahafantatra tsara lizy ary misy proof lizy ao le zany raha ijery lesany ka tsy haiko mbola inona teny lesany Ravalomanana mavita zavatra Ravalomanana tia tandrazana zay zany le resaka androany faly miarabantsika rehetra ny tokantrano manjoy an'izao fandaharan'izao zava-dehibe no resantsika androany ary ety am-piandohana dia mametraka fa tsy resaka mombana fiainana manokana na resaka mombana finoana fiangonana fa hijanona tanteraka amin'ny lafiny politika. Fanontaniana mipetraka voalohany ary nampisy disadisa lehibe natato anatinay ary ny hoe ho tenenina ve sa tsy ho tenenina dia nanapa-kevitra zay ny hiteny ny antony nanginy zay tsy niteny mihitsy zay fa nanao njara vina efa ho ray volana angamba zay vina no nyresahana asany natao ary tena tsy namaly mihitsy zay raha tsy nisy an'iny fiantsina nataona manam-pahefana sy olombavambahoaka iny namaly zay ary tsy mbola namaly betsaka fa mba niteny fotsiny hoe aleo mba mifanaja tsy nikitika na kandida na antoko afo zay vita iny de mbola nampiana tompon'andraikitra ambony anankiray ndray koa eo anivony antoko tim de tsy maintsy kosa zay mba mamaly am'izay satria reny olona reny matombo teny aminay ofisialy vaovao ofisialy ny avoakany reny satria olona manam-pahefany reny ary tsy maintsy mamaly zay satria milaza ny marina ary marina de tsy maintsy avoaka satria rehefa tsy miteny de tahaka ny manaiky araka le fitenenana hoe manaiky matotsy miteny raha kaonty fako zay ny ilazantsika azy raha kaonty fako mantsy no nanaovana azy reny de tsy afaka namaly zay ary tsy mamaly zahay satria fampiedinana iny kaonty fako izy moa tsy mahalala fa kaonty foroniny avy any fitondrana na ohatra zany amin'ny tehana fanoherany de tsy mamaly zay tsy hitanareo mamaly an'ireny zay satria reny aminay fiantsina fampiedina fa eto kosa re olona tsy kaonty fako fa kaonty tena izy no ampiasaina de everinay fa tsy maintsy mamaly zahay efa nandefa koa zay fialanenina nandefa mesazy ny tena koa tany amin'ny kandidany antoko tim am'izao be ny tanàny zao nantany azy nyresaka taminy aho hoe sao de mba eony sika amin'ny rahalahy fa anahirany ty raharaha ty tsy nisy valy ny tompoko reny ny setrany ankehitriny lazainy zay fa devoly lazainy zay fa jodasy ny sasany miteny anay tahaka ny biby de zay mahatonga anay hoe aleo avoaka kosa ny marina fa tsy hoe zay tsy mitovy hevitra amin'ny ranona na ranona de lazaina fa devoly jodasy mpamadika ary hoe lazaina fa tahaka ny biby de andao ary tsika hiditra amin'ny lafiny voalohany naninona betsaka koa nareo manontany hoe fa maninona n'izao vao miteny naninona ny nangina hatrizay apetrako mazava ety am-piandohana fa manaja tanteraka ny ray aman-dreny président Marc Ravalomanana nanaja azy ary manaja azy satria anisan'ny olona nanabe ahy ny président Marc Ravalomanana nananako vina anisan'ny betsaka ny zavatra mifampizarana mianaka ary isorako azy etony zany Marc zany nandritry ny hetsika fotsy naratra ny filoha Ravalomanana de efa tratran'ireo efa saika encerclen'ireo miaramila amin'ny saritavy ireo
reo mialatsiny afa tena itsy reo mpisolelaka amin'ny mifanaratsy amiko reo tsisy hita tamin'izany garde de corps ny tsisy hita fiarakodia ny tsisy hita naratra ny loalikany zano ny batazy ary nampidiriko tao anaty fiarakodiako bataiko izy dia nampidiriko tao anaty fiarakodiako netiko ny tsoka ny ala avy eo an-tany mena ny fanenjehana eraky ny vasakosy iny zahay tsy izano ny enjehana fa izy ny enjehan'ireo ataoko hoe miaramila misaritavy ireo fa nyraisinay ny risipoa mitondra azy satria ray aman-dreny izy ratraratran'ny olon'eo izy tsy mety am'sainay zany tsy manana alahelo aminy fa tena nandray azy ary naka an'izay riska zay mahalala an'izany izy za tsy tena izy vavolombelona fa izy vavolombelona an'izany mahalala tsara an'izany izy naterinay ny lamina izy aveo afaka somatsara ka zay ny antony tsy nitenena anatr'izay satria za iaja amin'ny maharay aman-dreny zay ankehitriny kosa tsy maintsy azavaina ny marina fanontaniana voalohany io valiko dia hoe fananinona no nisitaka tamin'ny fieverana na ny antoko timma ny tenako araky ny horonan-tsary naseho antsika voalohany iny tamin'ny taona 2024 ary tamin'ny taona io nahatonga anay nisitaka tsy nitovy hevitra intsony ara-politika efa hitantsika tamin'ireny sary reny fa nisokatra ny nikanja sokatra ny kanja ny 13 May ary efa hitantsika reny nefa nisy ny alabato manara-penitra hita efa teny ampelantanana efa nijoro koa reo ataoko hoe chef district tarihan'ny prime ministre Mahafaly Olivier jereo daholo le arsivanareo fa misy an'izany efa vonona chef district ary nilaza nanambara tamin'izay tao amin'ny hôtel Colbert hoe nasaina nanova vato izahay zany hoe efa mazava be zany fa alabato ny 2024 efa tratra daholo le pirofo ary ny tenanay dia anisan'ny namono tena nahatratrarina an'izany pirofo zany namono tena de tena mifanaraka tamin'ny président Ravalomanina dia ozy izy hoe tsy hiala am'tetsika tahina tsy avelantsika maina foana zao zavatra zao eny niseho ny fiovana hevitra tonga teny amin'ny ACC izy tonga teny Mahamasina izy izahay mbola mifampitolona teny Akanja miaraka amin'ny namana miaraka tena hoe namono tena tsy le voafitaka loatra ny olanay tsy izany fa ny olanay dia resaka fifanajana aina neny natolotray ho an'ny firenena aina ny sasany taminay tsy maintsy nitsomponenana tany ampita aina no natolotra fa maninona raha mba mifampilaza tamin'izany hoe ajanondry zareo fa zao fanapahan-kevitray zany ny antsoina hoe fifanajana farak'izay bitika sy kely zany fa tena ilainy zany satria namono tena ho aho namono tena ny akamaroan'ny olona fa izahay koa tao anatiny eo ihany ny tenanay fa le olona sasany naratra ny olona sasany tena zay letenkely ny politika ary olona tsy fitapitaka foana andao mba tsorina ny resaka hoe tokony mba nitenenina hoe aleory zareo mijanona fa anaiky an'io raharaha io zahay dia iny le mahatonga ny hoe nisy fionana tapo ny teny amin'ny trano fonenana manam-pahefana afrikanina ray teny Ambato be teny dia tsy fantatra moa zay avany fa rehefa avany izy dia ireny ny vokatra azoko lazaina zany fa accord politika ny valim-pifidianana 2024 tokony ahita mazava an'izany tsika satria ndao tsika hiverina kely ny tantara aloha ndao hiverina kely amin'ny tantara tsika ary anazavako anareo hoe za marina ve le hoe jodasy lazaintsika hoe devoly jodasy taona 2024 maya ny orinasan'ny Flora Valomanana fanaovana an'ireny impression na gazety ireny tany amin'ny orinasa izay nitantaniko orinasako moa zany no natao maimaim-poana ny gazety mpivoaka isan'andro tamin'izany fotoana zany ny fampitediavana izahay izy ty orinasa manao an'ity gazety satria efa may le fanotana azy fa manino izy mbola mivoaka foana fampitediavana izahay hodorana saitsainao amin'izany maimaim-poana ho za mbola tsy hitan'ireo nanao ministra talohan'izany natao aorianan'izany fa zany zay mahatonga anay miteny sakrifisy any amin'ny politika etika any amin'ny politika risy po ary risorako manokana an'ireo
ekipa niara-niasa tamin'izany fa tena risky na ny manatrota azy amin'ny alina na ny manatitra azy eny akoron-drano. Tena zany tena hoe harcèlement afenina fa nataonay zany amam-bolana maromaro. Zany fotsiny mporofiteneniko anareo hoe dinio tsara rehefa miteny hoe iza no mivady maimaim-poana ho azy, tsisy takalina, tsisy volany raisa, naka risika ho an'ny foto-kevitra. Andingana kely satria raha idirako antsipriany daholo isa-taona dia hoelitsika. 13 nitantana ny campagne ny candidat Jean-Louis Robinson tenako ary niaraka tamin'ny team tamin'izany. Premier tour za no mpitantana ny campagne na hoe directeur de campagne. Voalohantsika izay manao campagne io direction de campagne gratuit maimaim-poana. Zay tsy mbola nangataka karama tamin'ny asa nataonay. Eny fa na de fonctionnement hoe gasoil tsy nisy an'izany tany. Fa ny tena ary nanaraka satria na ny gazeta na ny radio ny tantaninay dia nomena manontolo. Akoatran'ireo fandaniana madinidinika ahafahana mandroso. Manam-porofo an'izany ny directeur de campagne namako tamin'izany zay monina any Canada. Fa tena hoe namono tena ho an'io. Tonga ny deuxième tour nalany zahay, ndroana mihitsy moa zany. Hoe tsy mahafa-po le vokatra voalohany iny fa aleo hovaina olo-kafa. Nandroso nefa fotoana, efa ho herinandro nandroso ny campagne, tsy nahomby mihitsy ary tsy tafahetsika ny candidat sy ny ekipa. Dia natsona indray zahay. Zay zany raha olona sarotiny dia tokony tonga dia tezitra, dia sasany ary mety tonga dia mivadika any amin'ny ilany. Fa zay tsy nanao an'izany, natsona indray zay dia tonga indray zahay. Apio, tsisy titre zany, tsisy hoe inona ny asanay fa dia apio indray io. Apio rehefa tsy maintsy afaka io, tsy maintsy mety io. Dia nanome zay tratra, zay vita rehetra. Mazava ho azy efa tara le fiovana hevitra ary za dia samy teny hoe mety ho anisan'ny naharesy antsika ihany zany. Fa tsy olan'izany, tsy fanometsina an'izany tsika. Fa dia niverina ny tenanay gratuitement. Ary tsorina ny resaka fa tamin'izany moa efa nisy somary mba nanahirana ihany satria nakan'irony mpitantana campagne américaine rony ny antoko team dia napetraka teny amin'ny relais de la Haute-Ville, miala tsiny manona le anarana fa eo amin'ny avoavo eo amin'ny faritra avy eo izy. Olona 5 izy mena $600 isan'andro, $3000 isan'andro zany no aterina eny. Dia ny tena manatra, tena amin'io gratuit zany fa dia aterina fa zava-dehibe. Tsorina aminareo fa tsisy zavatra nentin'ireny olon'ireny mihitsy. Ary somary mba nanahirana kely ihany, tantana kely ny saina tamin'izany fa dia hoe ny tena maimaim-poana manampy amin'izay volananana. Ny sasany tena olona mialatsiny tsy mahay neneny, tsy mahalala Madagasikara. Tsy zatra fanta fa dia tao amin'ny hotely tao izy dia anaterina an'izany izy. Dia ny divan'hevitra moa izy fa tsy nety mihitsy hoe tsy maintsy misy an'io, tsy maintsy miaraka amin'io nareo. Dia ny kenay fotsiny teny dia nandroso foana ny raharaha. Vita ny 13 nivoaka ny saritsarina valim-pifidianana. Ny rahana ny tenako, tahina, tario ireo olon'ireo miala eo Magro ho any amin'ny 13 Mai. Araky ny mahampitolona ny tena, dia nivoaka amin'ny Magro, nahazo any Posary iny, andeha hamonjy eny amin'ny 13 Mai. Efa niatrana ny miaramila. Niantso ana chef de délégation, tompoko lahy, Raktor Velomamy. Telefonina anazy, tahina, fino ty ataony lahy, any tenen'ny ray aman-dreny aho hitarika an'ireo olon'ireo eny amin'ny 13 Mai. Mandany lahy mody, efa vitany ny akoro, efa vitany momba ny odiny, efa milamina daholo ny rehetrarehetra. Ilaza mamono tena amin'izany fa tsy maintsy fantatra lahy ny marina. Chef de délégation miteny an'izany fa efa vita io. Ndany lahy mody. Dia niravainay ilay olona. Say tsy anao amin'izany, tsisy filazana anay mihitsy zany fa nihiraka ny nomena anay hamono tena, andeha ho ery. Kanjo ka efa vita ny resaka. Io zavatra io dia nirekopeko tateoriana rehefa tafaraka tamin'ny olon'ny HVM, zay mpifanina taminay moa tamin'izany fotoana. Dia hozy izy mihitsy zareo efa ela be any no niresaka ny filohan'ny team sy ny filohanay. Efa taty anatin'ny deuxième tour, tsy hoe farany deuxième tour fa taty amin'ny voalohandohany mihitsy akory ary. Dia efa niresaka rehefa fanaraka. Dia jusque inona daholo moa zany ireo ezaka
natao fa maninona no mifanafina sy zavatra tahak'izany. Ary mariako tsara kosa aloha tsy fiarovako ny candidat Jean-Louis Robinson fa be dia be koa ny olona no miteny hoe naka vola fotsiny tany amin'ny président Ravalomanana Jean-Louis Robinson. Diso zany tompoko, i Jean-Louis Robinson no nando vola foana fa tsy izy ny naka. Aleo azava ny resaka, aleo kosa zany marina hivoaka, izy no lany vola tanteraka fa tsy nisy avy any amin'ny ilany mihitsy raha resabola. Zany aloha dia aleo mba hazava mandalo fotsiny entsika. Dia vita ny tolona 2013 tafapetraka Soamatsara ny antoko HVM. Nandeha indray ny fifidianana be ny tanàna 2015-2018, nisafidy ny candidat Lalao Ravalomanana ny antoko TIM. Nanampy indray zahay, nomena ny gazeta, nomena ny radio, nanampy indray zahay. Ary nonjay izy lany dia natolotray arak'ilay ny zavatra notantaraina ireny, natolotray ny vina numerika io, Tananarivo numerika, natolotray ny maimaim-pona miaraka amin'ny solosaina, natolotra andao atao ty satria ho fanomanana fifidianana ny ray aman-dreny amin'ny 2018. Aleotsika manao zavatra. Dia zay moa tsy mahalala ny antony fa lavina moa ilay izy tamin'izany. Zay tsy malahelo amin'izany. Zay izy indraindray misy mieritreritra zany ny tena hoe misy antony, indraindray hoe tsy takatry ny tena. Tsy maninona fa dia natolotray teny vavolombelona zany ireo conseil municipal niara-niasa taminy. Fa naseho conseil municipal io, naseho ny DAFy, directeur administratif et financier tamin'izany. Naseho daholo ilay izy fa bon, tsy malahelo amin'izany zay fa zany aloha ny tantara marina. Natolotray io vina hoentanay ankehitriny io Tananarivo numerika, natolotray tamin'izany. Maimaim-pona. Tsy nisy hoe mitady vola ho anazy, zay le ataoko hoe sacrifice ny politika. Sacrifice ny politika aminay. Tonga ny avril 2018 ny séance 73 députés. Aleo hazava tsara amintsika rehetra fa tantara marina zany ary tsisy afenina. Ny fanendrena amin'ny prime ministre Tsay Christian ka accord politika ny ekeny rehetra, na ny HVM na ny Mapara na ny TN ny TIM. Zany hoe ao anatiny nanaiky ny prime ministre io tompoko ny TIM, zay tsy afaka tsika hatramin'izao. Fa tsy hoe mialangalana tsika miteny tsy idirana io, ao anatiny tsika. Ary tamin'izany zay dia somary nalahelo mihitsy tamin'ilay accord politika satria ohatra ny fijerinay azy hoe ohatra ny resy zany ny antoko TIM satria tsy nanana ny ray hoe ministère de souveraineté. Ny ministère ny atany tokony lasany tamin'izany, zany ny secret mandeha amin'izany. Fa dia tsy fantatra hoe naninona moa no tsy voaray fa dia azo lazaina aloha dia resy ny antoko TIM tamin'ny accord politika io. Zay moa tsy niditra tao anatin'ireny gouvernement reny. Zay le tenko hoe za mbola tsy nangataka na nila toerana. Isorako Andriamanitra fa ampia ny fahasoavana. Ny asa ivelomako amin'ny lafiny fanabeazana sy ny lafiny informatika. Tsy nila toerana mihitsy ny tenako. Fa dia zay ny avril 2018 apatsahivina ihany. Tonga ny 2019 nanampy indray ny tena. Tsy naka ndraikitra, tsy hoe directeur de campagne na tsy directeur de campagne fa rehefa mahatsiaro manana didy amin'ny candidat ray dia manampy hatramin'ny farany ary tsy mbola nivadika hatramin'ny androany. Natao indray natota indray ny gazety isan'andro, ny radio, natao daholy zay azo nanampiana rehetra. Misy tarika malaza ny resena lahatra tamin'izany niaraka taminy. Andao mba hijoro zareo mantsy an'ilay tarika, andao aza atao lafo be fa tarika namana moa izy. Aza atao lafo be fa ho an'ny fireneny tiry zareo. Andao zalahy hijoro, andao hanao politika tsika, andao hijoro. Nanaika ry zareo. Ary tena hoe tena farak'izay ambany. Nampalahelo teoriana tsy voaloha akory ilay vola. Zany marina zany. Ny tenako mbola miantsoroka an'izany hatramin'izao. Ny tenako miantsoroka an'izany. Za dia avy eo alazaina fa hoe mivadika na hoe biby na devoly. Marina zany tantara teneniko antsika izany. Tonga ny akaiky mivaliny reny, na nenjehana an'ireny PV alatra sy nanao an'izany ny tenako, namono tena. Nanao an'ireny hoe iny misy PV diso, natadavina daholo ny informatika rehetra natao inona, na nisy vavolombelona nijoro, tena nanao. Amin'ny andro amin'ny 12 sasany alina no mandondona any Faravohatra, any amin'ny Filoha Ravalomanana, mahatratra Mbodiomby, olona mpanao osika, netiko tany avy hatrany,
ndao président fa tena tsy mety de ozy izy mantsy tsy anaiky any tsika tahiny fandao any amin'ny union européenne tsika mirala zao aly zao tsika mianaka lasa mianaka anakany netina tany amin'ny union européenne zany tantara marina tena hoe namony tena de reny moa ny 2019 reny ny vokany nanaiky izy ary teo kosa aloha nampisaraka ny di ary nieritreritra hoe aleo miovahery mpanoherana afy sika fa ohatrany sao de misy zavatra manahirana misy zavatra tsy voavalin'ny tena am'le izy fa zao kosa natao arinany 2024 ary de mbola nanampy an'ireo candidat team ny tenako reo député be dia be mahalala an'izany be dia be mahalala an'izany tsy andatsy olona fa mahalala an'izany reo mbola nanampy ny candidat team isaoty avy hatrany aty amin'ny hetsika fotsy tao anatin'ny hetsika fotsy de zany tsisy afenina ny kitian'ny teny amin'ny fitondrana ny tenako ndany se mampifidy ny olony se fa hifanarahana ny toerany se avy eo ampifidio fotsiny ndana tsy nanaiky tsy amin'ny valiny hitanareo tamin'ny tantara zay tsy mba nampifidy tsy nanaraka an'izany zay fa de nitazona ny teny hoe tsy mifiditsika satria tsy afaka manome légitimité an'io fifidianana misy osoko io ary faharoa tsy maintsy manaja an'ireo olona naratra reo olona nitondra voina takaitra nigadra no tamin'ireny hetsika fotsy reny tsy nandeha ary hitanareo zay hatramin'ny farany zay tsy nampifidy fa inona zavatra niseho efa nandeha be ny feo taty orindrina taty aloloha taty hoe mampifidy ny team mampifidy ny team nisy SMS avy eo tratra tena tratra ary nanaovanay candidat folo fivoriana ahoany ty maninona reo mandefa olona mampifidy maninona inona ny antony fa amitsika ve ny zavatra tenenina ve tsy maintsy ivadiana inona ny antony anome légitimité an'le fifidianana fotsiny le io e fa maninona ny alefanareo mifidy ny olonareo izay ny antony nampisaraka tonga de mahitsy anisan'ny antony lehibe nampisaraka ny kolektifa sy ny firaisakina hatria kosa na tsy ary tena voafitaka izahay ireo candidat folo ireo vavolombelona zany tsy misy tsy mahalala an'izany fa tsy tenenina marina no ny fanajana fa zany no marina tompoko zany no marina ary am'izao vaninandro zao ane tsy izaho rery no hoe olona tao an-tranony team no sitaka fantatritsika tsara misy artiste tena engagé ibody namorona an'ireny hira fanevy reny maninona moa izy zao no misitaka tsy miteny tsony izy satria maninona averiko indray misy fifanajana ho aho tsy maintsy ifampiarana ho aho ny olona rehefa misy fanapahan-kevitra tokony raisina de ifampiresao fa tsy fitampitahana zany ny zavatra marina zao teneniko anareo zany fa tsy izy rery moa fa misy tompona andraikitra team maromaro zay fa hitanareo miaradia aminay reny tena mahalala zavatra ary miezaka amin'ny teny fa de tovy-tsisy hafa aminay moa le izy hoe devoly jodasy fa marina aleo hivoaka amin'izay ny politika de sacrifice nanaovanay politika hatramin'izay de sacrifice fa rehefa hitanay kosa hoe misy fanontaniana maromaro tsy voavaha tamin'ny 2019 de zany natonga anay nirotsaka tamin'ny 2023 ary natao anatin'izay foritsahan'izay ary marina fa mpifaninana zay sy président Ravalomanana fa nivonjeko izy mahalala an'izany izy mahalala an'izany dao le garde de corps zay le atsony hoe politika ankehitriny ndao hibanjina no avitsika andao tsika hitady fanoherana tena mitondra soa ho an'ny vahoaka reny ny afera volamena tao anaty coffre tsy hita tsarotsika tsara zany nisy enquête parlementaire ve mba niainga nisy enquête fotsiny zao ve tokony ataon'ny député mpanohitra mba niainga reny ny volamena tany Comore teneniko anareo efa voatonona ny anaran'olona tsy misy enquête tsisy endrim-panoherana hitatsika sy azotsika tsapaitanana mialatsiny fa anjaratsika no miteny hoe ohatrany raitskombakomba ve zany nefa zavatra tena azo tsapaitana stade Barea 70 millions de dollars nefa avy eo tsy nahazo homologation akory mba anisany tsangana ve reo solombava mba hoaka azadiny anara solombava mba hoaka de aiza le fanoherana zany fanoherana zany fanoherana tena mitondra soa ho an'ny firenena tokony iainga tompoko iza ny nanao marché an'io Barea io
ohatrinona ny tena nanaovana azy fa lafo be io 60 millions de dollars ao Afrika Atsimo misy stade lehibe noho io 40 millions de dollars ngeza be zany fa maninona antsika 70 millions tsisy miteny nefa ny député de omena immunité zany hoe tsy azo enjehana rehefa miteny ka ahoantsika mangina fotsiny ny lalana potika zany hoe io fampiasana ny fond routier io zany hatramin'izao maloka tanteraka tsy misy mazava nefa de alana amin'io taxe TPP moa filazantsika azy amin'ny lasance gasoil de tsisy miteny ve tsika tsisy miteny ve tsika député ampanohitra fa de miandry anay gazety miandry anay mijoro ohatra zao zany le teneniko hoe tokony ho fanoherana mitondra soa maty ny air Madagasikara lalaovina de maty izy io maty izy io volona kely maketsy nosy be ary miemitra intelo de tsy mba misy mihitsy hoe konty angatahantsika député mpanohatra hoe naninona ny air Madagasikara maty fa taiza daholo ny vola tena miantso anareo andao anao fanoherana miabo andao hitady ny soa ny firenena fa zany ny atsony hoe fanoherana fa tsy hoe miaraka ao nareo de mifanaraka ao nareo de misafidy olona miaraka nareo fa tsy mba manangana akory manolotra sosikevitra na filohana anteny miram-pirenena de ahoana zany re olona le olona naratra sy ny tamin'ny hetsika fotsireny hoe hoditsika fana avetsika mifampisakambona manao ino mba tokony hitandrina tsara tsika za tsy miteny aza mifandray fa ataovy ny asanareo amin'ny mampanohatra anareo ataovy ny asanareo be loatra ny fahoriana iaina amin'ny malagasy miandry anareo ny firenena avoay au grand jour ny raharaha andao atao tahaka izao mijoroy ianareo areo mahatonga na miavana sy miaraka amin'ny député Roland Ratsiraka izy de samy mijoro any autoroute io za de mbola tsy nahita député hafa nijoro an'io izy de samy mijoro ary tena miteny hoe lafo loatra tsisy ilavana azy tandremo marina ny teniny raha vola 900 millions de dollars ve naovana autoroute ny lalana eto amintsika potika daholo ny rano tsy misy cabinet tsy misy ny canal tsetsina marary voan'ny lagaly marary kibo faty marary tena marary ny faritra iva autoroute ve ny vahaolantsika 160 millions d'euros ane de vita ny rano eto Tananarivo de autoroute ve ny vahaolantsika mialatsiny andao atao fanoherana miabo ty raha ty ary anisany mampijaly any Tananarivo ankehitriny ny fanapahan-kevitra tamin'ny valo sy roa arivo na nalana azy tsy hanana le statut particulier na commune izy manana statut particulier amin'ny autonomie zay tsy hoany izy io tamin'ny valo sy roa arivo ekeko mety noho ny politika fa manahirana hatramin'izao mbola tsy miverina ny statut particulier ny commune Tananarivo renivohitra complice nareo manimba nyty tanànatsika ty maninona raha verina io inona nefa de ho atao tanjona politika ohatr'izao foana ve le tanàna zany ve everitsika fa vahaolana zay mahatonga anay hoe andao amin'izay asa ok'izay ny adila politika n'olondroa ary raha misy olona maniry mbola hiady hevitra amiko momba n'izany raha zany de mijoro vavolombelona rehefa tsy mijoro nareo de everiko fa tsy manana marina fa raha tena mijoro nareo de vonina hijoro ndaotsika hiteny marina aza matahotra miona sy mifandray aminay raha tena manana marina koa nareo any fa zay vonina zay ne vonina iona aminareo ary eto mpamaranana de hiantso hoe za de tsy mba manana kakay amin'ny antokotim profon'izany mbola misy candidat ny antokotim milatsaka be ny tanàna am'izao mbola zamy manampy azy am'izao tsika miteny zao tsy ray fa maromaro mbola zamy manampy azy tsy hanonona anarana fa mahalala ny tenany izy za tsy manana kakay amin'ny tim nanana olana izy zao tany Antsirabe tsy nanana candidat tonga teto amiko teto ny filohan'ny mpitarika any Antsirabe nangataka ana mba ame candidat be ny tanàna zay tahina fa mila olona sady mahay lalàna no mahavita manarina aleo io mpitarika ny ty tanindrazana eto Antsirabe mba ho alainay tsofoko rano mihitsy izy hoeto raha izay no hitana rehefa mety de tsy mitondra ny anaran'ny ty tandrazana le hoeto ataovy amin'ny anaran'ny tim fa tsy problème amitahiny zany antany io tsara fotsiny izy raha sitrany ohatra zany koa ny candidat député ao Betafo any antoko ty tanindrazana reny
de lasa any moa le izy zay tsy manana alahelo averiko indray tsy manana alahelo amin'ny antokotima ny tenako fa kosa aza raisina ho tahaka ny biby izahay na devoly na jodasy rehefa misy hevitra tsy hitovizana ataovy ny fampielezan-kevitrareo izahay koa mba hanao ny anay tsy manam-pikasana intsony a ny hiditra antsipiriany amin'ireo zavatra voateniko ireo fa olon-dehibe tsika ary atsipy ny teny a ianareo koa olona manam-panahy de antenaiko hoe mazava izy zay de ankasitrahantsika rehetra naharitra hatramin'ny farany ary antenaina fa hitondra soa amin'ny firenena ny fahalalana marina misaotra tompoko.